Niena ny rispo eo amin'ireo mpampiasa vola raha ny hevitry ny mpanolotsaina ara-toekarena ny filohan'ny repoblika ary Andrianarimana noho ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nanehoan'ny heviny ihany koa ny fampiatoana ara-teknika ny apahany amin'ireo mpiasa ny orinasa Ambatovi sy ny fifanakalozana misy eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Zava-dehibe eo amin'ireo mpamady vola avy any ivelany ny fisian'ny fahamarina toerana eo amin'ny firenena anaovany izay fampiasam-bola izay. Noho ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia miena ny rispon'ireo mpampiasa vola raha ny voalazan'ny mpanolotsaina ara-toekarena ny filohan'ny repoblika. Miena kely zany ny fampiasam-bola fa leo rispo eo amin'ireo mpamatsy vola satria za mpamatsy vola zany amin'ny lafiny ekonomika raha tsy misy ny fahamarina toerana stabilité eo amin'ny firenena anankiray tsy misy mpamatsy vola mazoto mihitsy ampiasany volany eto amintsika. Ary amin'izao fotoana izao famatsim-bola dia efa eran'izao tontolo izao ka rehefa tsy ampiasany volany eto aminao izy dia mampiasa volany any ivelany ka amin'izao fotoana izao aloha manahy raha ireo mpamatsy volany resaka taminay dia manahy zareo amin'ny zava-misy eto amintsika ny rarina dia tsy ela ny olana politika eto amintsika zany mba ahafahana miroso amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana amin'ny lafiny ekonomika. Ho an'ity mpanolotsaina ara-toekarena ity dia izy fiantraikany lehibe ara-sosialy sy ara-ekonomika ny fampiatoana amin'ny asany na ny chômage teknika ny 12% ny fiasan'ny orinasa Ambatovi. Raha tsy aivina dia tsy mitsahany totongana ny vidin'ny kely. Etsy andaniny ny olana ara-teknika teo anivon'ny orinasa izay niampy ny fitokonana nandritry ny 720 andro tany amin'ny toeram-pitrandrahana sy teo amin'ny ozinina dia mitarika ny orinasa ampiana ny vinavina mpamokarana ho amin'ity taona 2024 ity. Fetrika zay amin'ny ara-toekarena satria Ambatovi anisan'ny mampiditra vola vahiny eto amintsika ka rohatra sanatika mijanona ny famokarana ao Ambatovi dia tsy maintsy misy fetrika zay amin'ny fidiram-bola antsika amin'ny vola vahiny indrindra zany amin'ny ariary raha oharina amin'ireo vola vahiny ara-ivelany. Mikasika ny dinika eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana indray dia vinavinaina ivoaka tsy ho ela ny didim-panjakana mikasika izany. Efa mpamitana an'ilay degré zany ny ministera ny misahana ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao ary mino fa am'tianantoina amin'ny herinandro farafahatarany dia eo amin'ny filakevitra many zany degré zany. Io zany dia natao mba hanatsarana ny fifandraisana zany misy eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Misy ny karazana asam-bomera atao ka sehatra samihafa no dinihana ao anatiny toy ny fizahantany, ny hetra, ny famatsim-bola ny sehatra tsy miankina, ny angovo sy ny sisa. Tanjona ny tena isian'ny fifanakaloza-kevitra eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana, ny EDBM na ny Economic Development Board of Madagascar no isana ny antsoina hoe secrétariat anodinika eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana io na ny dialogue public privé.